Ny FDA na Fonds de développement agricole dia raha mangaika nivon'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana ary koa eo amin'ny ministèren'ny jony sy ny toe-karena manga izay manao ny famatsim-bola an'ireo tetik'asan'ireo an-tantsaha-mpamokatra amin'ny tontolo ambanivohitra dia tsy ho an'ireo ihany nefa ny fa efa misokatra koa ny fijerevana ny famatsim-bola an'ireo izay rehetra misehatra zany indrindrandrindra ny sehatra tsy miankina ahoana ny ahafahana manoana azy ireo mba tena izy an'izay fifamenoana sy fifampirobobona ny tontolo ambanivohitra izay mananteny izahay zany fa amin'ity fiaty no hetsika anankiray fotoana anankiray ahafahana mampafantatra kokoa ny FDA manao zany famatsim-bola ny FDA zany ary koa ahafahana manentana an'ireo izay rehetra tokony hisitraka ny zava-matsim-bola zany mba hitondra tokoa ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia manentana anareo zany ho tonga amin'ny fia 12 hatramin'ny 15 septambra 2024 mba ahafahantsika mifankahalala kokoa ary mampafantatra anareo koa izay ny FDA.